Zoma fotoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 5 ora hariva. Fiangonana Ziona firaisana 0 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana. Ziona firaisana. Ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky Andriamanitra zany fa tsisy matsiny izay mianakavy tao. Zanako koa tamin'izany taitra hoe mama tonga dia bataise ireo vozon'akanjo hoe tia vononay. Dia voalasa moa zany zareo dia nisaotra an'Andriamanitra malaky hoe saotra an'Andriamanitra fa tsisy maty sady zanako tsy matin'ny zareo ihany izay tsisy nivetavetahin'zareo. Dia ino na zavatra nitranga pitsonisana za mbola nieritreritry lasa daholo raha tsy nahita coffre zareo tsy nandeha mihitsy. Efa namena vola 13 millions 5 zareo mbola tsy nety. Dia lasa mbana coffre volamena jiaby lasa. Dia teo amin'izay pitsonisana mbola nieritreritry hoe misy vola kelikely nakajiko amin'ny toerana samihafa. Noho nijerena avy teo tsisy ohatra mbanjerena metrika koa izy rehetrarehetra. Teo amin'izay zany saika nalemy amin'izay dia natory ambony fandriana. Jesosy hoe tegna mahery fanafodin'olona reo. Dia tonga saina tampoka za hoe mamindrafo Jesosy hoe fa tsisy fanafody mahery zany fa mbola tsy ampafiry ny Joba ho azo. Dia isaorako Andriamanitra vao natafy teny iny za tonga dia nahery be amin'izay. Dia nanratrako narino tsisy henoko narary. Taty aoriana amin'izay nanomboka simba foana koa le camion sera. Dia izay zany le tiako hanomezana voninahitra an'Andriamanitra satria za tegna tsisy vola fa nasakafo ny ara fianakaviana nanome tsy pepaika no hanay tamin'izay. Dia nefany marobe commandena entana tonga amina. Dia izay grossiste ny alako jiaby isaorako an'Andriamanitra fa izay ilaiko dia azoko. Dia ny asa aloha amin'izay za ahoana indray aretiko amin'ny tômôbila reto raha ohatra ka misy fahasimbana fa reo amin'izay tsy ahaizako andeha hitrosa. Fa rehefa tamin'ny fotoana zany niara simba koa tômôbila anankiroa. Dia rehefa nivavaka dia namen'Andriamanitra tolotsaina dia nampahitany fanahy masina olona tsy ary fantatro aby za namonjy anahy tamina pièce amin'ny vidiny antsasa-bidiny sady mbola natao traite koa le pièce. Dia amin'izao fotoana izao zany isaorako Andriamanitra fa tegna ohatrany hoe réglé daholo problemako. Ny trosan'olona vita soamantsara daholo dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa zavatra tiako ampaherezana antsika foy zany aleo zany rehefa miatrikatry fa lava be moa ny zavatra tegna goavana lalova fa noho le fotoana tsy afaka mivalampatra fa te ampahery antsika foana za hoe raha mba miatrikady antsika voalohany aza mamelo tegna aza manamelo tegna aloha ny voalohany fa tsy voatery hoe misy heloka na adisoana vitanao anao raha miatrikady fa ndraindraikany anatin'ny adinao io mihitsy Andriamanitra mampianatra anao mampanangana anao mampafantatra zavatra tsy fantanao. Dia faharoan'izay mbola mampahery antsika koa zany za hoe ninonino zany ady mitranga aza tonga dia kivina monomonina fa misaora an'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana anao misaotra an'Andriamanitra nivadika ho azy le tantara. Zavatra eritreretinao io fa maivana ary mitondra vahaolana. Dia fahatelo farany io resaka fanatitra io zany raha mbola misy azo atao antsirambina. Fa za zany tegna mahatsapa misy hoe izy zany tsy mivaly aminao niany fa tsapako zany hoe
raha tsy reny fanatitra nataoko reny angambany tsy tahako izao fiainako fa olona ambanivola tegna maro misy vakivavy aminah hoe tegna mahery ozy izy fanafodinao avadika anjareo fanafody le raha hoe mahery ozy izy fanafodinao fa miaiky ianao zay fa averiko amin'Andriamanitra voninahitra dia misaotra anareo papasy mamana misehatra. Manaraka moa zany Madame Henriette merina ny voninahitra ho an'Andriamanitra joroako vavolombelona eto. Raha nisy problema moa zanako tamin'ny tokantrano satria azy vadiny any ampitan-dranomasina zanako aty. Dia nisy fotoana zany saika simba le tokantrano confinement le c'était moa lava après n'igny tsy dia nilamy. Dia farany efa tsy nandefa vola tsony le vadiny. Dia nangatako vavaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tato fa isorako an'Andriamanitra fa nivaly vavaka nandefa vola moa izy anniversaire nazy cadeau automobile après avy take nazy moto koa izy. Dia niteny koa izy raha tsy mahafaponao izy soloko 4x4 le tômôbily dia efa ho avy. Izy moa zany tsy mivavaka akato fa mbola ho avy izy agnatonanao. Dia faharoa manaraka an'izany koa joroako vavolombelona eto. Zao moa zany fotoagna fanehoan'ny Andriamanitra ny voninahiny. Nisy namanay zany saika nigadra. Fa ordre hoe tsy maintsy gadrahana zareo roa mianaka. Raha vao naheno anivo niditra parquet zany zareo amin'ny 3 sasany ngamba na amin'ny 4. Dia niteny za tsisy raha tsy vita an'Andriamanitra. Na lehibe ny problème Andriamanitra mbola lehibe. Dia niandohalaka zay roa mivady nivavaka nandritra ny fotoagnany zareo tamin'ny parquet. Voninahitra n'Andriamanitra fa afaka soamantsara zareo. Mbola voninahitra Andriamanitra ihany ry ava malala amin'ny tompony joroako vavolombelona aketo. Ny anarako moa vavy Claudine. Dia nataon'ny tongo tamiko zany nandalo zavatsarotra zany za ady tegna mangotraka mihitsy. Kanefa Jesosy moa ny tompony vahaolagna dia nisy ihany ny fandresena. Ny any herin'ny androany ariva avy mivavaka zany za dia voasambotra ny zandarma tômôbily raika zanako. Olo 3 zareo samborina tao koa viavy raika dia lehilahy 2. Dia ndesina tagnina na fahitany violon tany. Agnaty 5 andro zanako iny fahitany violon tany darodaroka lamoka mahazo totobasy milao daholo. Ino zakany zandarma io hoe elahy ozy mpamaky tragno izy misy basy ozy aminao kao avake nareko ozy mpivarotra rongony. Dia ny famaka zany zanako iny za sefy tsy mamaky tragno. Za tsy manana basy. Ary anao koa izy mbola manana vola 6 millions zany tamin'ny vola nivakinao tragnon'olo vaky. Tisan'izany za sefy ozy zanako izy mba vonina re zao. Dia darodarofany zandarma ifogny zany. Dia ndesina tany tamin'ny violon tany 5 andro zazy io voadarodaroka fogna. Jiska vita enquête zany mbola voadarodaroka fogna izazy. Dia niteny zany le olona ty ino mety any safety tongavana amin'ny zaza io. Izy karaha fa natao enquête avake mbola bomain-jare lamoka fogna. Agnaty aby zany efa masamasaka daholo loty fa mangimagna azony totobasy fogna mahazo. Dia hiditra fa 3 andro angamba zigny zay netin-jare nagnavaratra takagny zazy io nifieziny maso amina scotch be mainty zay. Dia niteny olo andeha vonona izy igny andeha tifiriny. Dia nitomagny zany zanako reky bevoka ake niteny dada azafady raha fa misy problème zay fa tsy mangelingeliny fa ny zandriko izy nibandin-jare maso akagny dia ndesina nagnavaratra agny tsy haina vonina ozy zare io. Dia nivavaka zany i dada dia nitapahany dada telefôny. Dia nizaka za mangina ao fa mivavaka ho antsika dada io dia safotra zany ilay zanako bevoka io. Dia izy avy take zany ilay vavaka dada zany vakotra tamin'ny 12 indesin-jare nierigna avy takagny dia nahidin-jare violon koa. Raha tonga zany ny fitsaragna tamin'ny tsy fitsaragna fa nakatra parquet tamin'ny zoma take. Dia afaka zany izy velona soamantsara ny zanako. Mahery ny Andriamanitra antsika eto amin'ny Zina Fraisagna e. Za dia tsy ala amin'ny Zina Fraisagna. Miavelona zanako na dia mbola magnaraka fitsaboana izy amin'ny agnananjy efa bambambamba izay tapa-kevitra ivavaka satria sekoly lady dadary zay izy tamin'izy mbola kely. Ka dia misaotra anareo dada trotro ambavaka manana ray aman-dreny zay manana anareo. Andriamanitra ny hitanareo miaro anareo. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra joroako vavolombelogna eto fa tamin'ny volagna ambony igny zany nandalo ady ara-panahy mihitsy. Nisy olo ambadika lakoronay koa
nampiasainy devoly andre brebis anahy dia koa zegny olona efatra lakory magnodidy ny aninah fogna zegny angatanjare iravegna ny tragnoko natsangana zaho tsy magneky hoa i tragnoko iravegna fa le lalana angatanare ndray koa ameko le tokony azoko amiagna dia raha fa tsy nagneky za ndravagna le tragno dia nitorinjare amin'ny voaria tagny zaho raha fa nitorinjare tagny za dia ohatrany natatatro hoe tsy andeha dia nivavaka za dia te za nandeha takagny dia nisy fampianarana moa tenenin'ny dadato hoe raha fa misy olo izy tahanao oziny a raha fitahin'Andriamanitra anao izy a olo izy ampiasain'Andriamanitra ozy raha fa tegna ampiasaina misy olo zegny ampiasain'Andriamanitra raha fa tegna hiasa Andriamanitra zegny dia nitologna ambavaka zaho andro alahady araiky le zare nandrava lakory koa izany dia voarava le lakory dia koa tsy naheky zany ravagna le tragno ndray kelikely fa tragno efa fondation zegny tragno io dia malahelo be hoa za irandravagny tragno koa fa nandeha nangataka vavaka tamin'ny papa tato zaho dia nisy fampianarana teto andro alahady hoe anao izy amin'ny Goliaty anao izy mila mitologna selasela karaha i Davida koa anao izy dia nivavaka foagna zaho tsy borkikiaka fa nivavaka foagna za androaly vavaka za alonoandro vavaka za mandraigna fa tonga nandraigna be aminenina le olo nampiasain'Andriamanitra io nagnampy za tamin'ny avoaria tegna tsy nampoiziko fa tonga le zodako raiky ampiasan'ny tribunal to dia tonga koa le ravavako ajanogno kely alongany taratasy ty fa za mbola andinika ozin'le zandroko dia hoenina be moka iry pardon megatra be zegny le vadin'ny président Fokotany na ity zodako i ampiasan'ny tribunal bonjour maître nandray dia najanona telo angany fa le tegna voninahitra ho an'Andriamanitra isoragny papalo nitondra ambavaka fa raha fa nandeha tamin'ny voaria zay tsy lanjare zegny le questiongnay takagny le mametra question zegny zare voavaliny ravavako fogna le question dia romotra be zare dia avy take moa raha fa tegna tsy nagneky zahay dia niravagna le iady amizao voninahitra ho an'Andriamanitra fa ravagna le iady andravatragno amizao io fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa araho ihany le fampianaran'ny papako fa izy regny tegna misy herin'Andriamanitra miasa amin'izy regny dia faharoa magnaraka koa misy zanaka zoky zay nididiagna niteraka à l'hôpital tary dia mitaraigny izy aminahy fa 3 semaines izy klasy mandritany zaho tsy manam-bola amenanao fa hivavaka ho anao ny ataoko dia nandeha taty zany hivavaka isoragna anay misampagna jiaby mitondram-bavaka tegna nisy olo nampiasain'Andriamanitra koa nagnamia vola 6 millions niboahany ta l'hôpital ta koa agnatin'ny 3 semaines io voninahitra ho an'Andriamanitra fa Andriamanitra tegna mamaly vavaka raha mitaraigny aminazy antegna fahatelo magnaraka jorako vavolombelogno eto koa voninahitra ho an'i Jesosy fa anravavako any zoky korontagna tokantragno nandritra ny 3 taogna raha fa nangatako ambavaka tamin'iry papa zegny miadivoko ambavaka fifadian-kanina koa zegny amizao milamigny tsara tokantragnon'izy minamagna amizao io dia mbola iantoany koa ekôlasiny zanako isam-bola izy rovavy voninahitra ho an'i Jesosy aza miala mivavaka fa tsara Jesosy alleluia fiainana tsy vitany mipetra mona tsy maintsy sana ny raha mampatsara karatsy aminazy ny fiainako anao satria miady araiky misy oza mavita tsy vitako tsy satako
Misaotra Tompo, misaotra anao zay noho ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitahinao anay, ary mankasitraka manokana raha mbola afaka andre ny teninao am'izao ankehitriny zao. Mankasitraka raha mbola afaka andray fanafana. Ny teninao no ny simpiainana, ny teninao dia manasitrana, ny teninao afaka manova tantara mpiainan'olona. Aoka Tompo androany zay rehetra tonga eto amin'ity toerana ity, atsapa ny herin'Andriamanitra. Andray osotro izy, andray fitahina izy, andray fiovana manokana, ary zay karazana etoalina nangalarin'ny Satana dia diko averina aminao androany. Nizaniza namosavy ianao, androany fotoana merenana ny fiainanao amin'ny laonina. Manonona teny androany, mao voninahitra Andriamanitra, oka hiatsara ny fiainanao. Oka ho sidana amin'ny aretinao ianao. Nozona zay nanozonan'olona anao tapana amin'ny anaran'i Jesosy. Ho iaho hoe tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, mankasitraka anao zay. Soiany izaho fa nandray desizio, hitako hafa mihitsy fiaina prison, milamina foana tsy tebiteby. Tsy voasongosono ny fakampana, satria tegna mafy fiarovany anao. Milamine, miadagne, fa misy namany kisa. Miarana mila, aoka famlatan tara sa we, esi tefame. Sote Signora Maricchia nostra, se che non metti vieni guacciara, fammi sembrare che si pensa se ne fanno nulla desidera. Sote Signora Maricchia nostra, mabisa naman isa. Misaotra Tompo, mitenena aminay tsirairavy, manapao amin'ny fiainanay, manafanay, manjakato anatinay. Misaotra Tompo, mankasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, asihorakoraka mafy any Tompo. Oka samby azo toerana isika rehetra. Halleluja. Hotahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra. Androany Andriamanitra no mianao revelation mafonja zay afaky ny anafaka anao tanteraka. Halleluja. Ela zay nampahoriny Satana anao zay fa androany averina amin'ny laoniny ny fiainanao. Androany hositanina amin'ny aretinao ianao. Izay mino an'izany mba manaova amenina mafy. Ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao androany dia ny finoanao sy ny fanantenanao. Mila mino anao sady manantena fa anao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ny lohahevitra zay nomeny Tompo antsika androany dia hoe mamerina amin'ny laoniny zay nangalariny devoly sy ireo zay nisimbany devoly tamin'ny fiainanao. Ary ao anatin'izay dia misy andiny soratra masina ty ho vakitsika vetivety ho an'izay mba manana baiboly zay hitantsika amin'ny Salamo 139:16. Salamo 5:1 dia ny andininy fa 4:9. Psaume 139:16. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mandresy ianao miala eto androany. Halleluja. Ozy ny baiboly eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe
Salamo 139:16. Ozy hoe ny masonao efa nahita ay na de fony tsy mbola ary fady aza. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Voasoratra tamin'inona hony? Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ozy izy ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na de iray akory azy. Averintsika vakina indray mandeha. Ny masonao efa nahita na de fony tsy mbola ary fady aza. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na de iray akory aza. Laza hoe amen. Alleluia. Tain'Andriamanitra daholo atsika ny. Isamela ve mba eo? Mba ho samela? Aiza izy? Ya. Amen. Salamo 139, averintsika vakina indray mandeha. Salamo 139:16. Misy zavatra tiako ilentika tsara agnatin'ny sainao. Salamo 139:16. Ozy eto hoe, ny masonao efa nahita na de fony tsy mbola ary fady aza. Mbola tsy nikreegna zany. Mbola tsy nisy koro. Mbola tsisy nafantarana anazy hoe lehilahy sa vehivavy. Fa ny mason'Andriamanitra efa nahitanao. Amen. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na de iray akory azy. Alleluia. Amen. Hitatsika eto ry havana fa Andriamanitra dia manana boky. Manana inona hoe Andriamanitra? Manana boky Andriamanitra ao aminazy ao. Zay anoratany mombamomba antsika rehetrarehetra. Na dia mbola tsy kristianina ianao tamin'izao fotoana izany. Mety mbola tsy piditra am-piangonana akory aza. Mety tsy mbola fantanao aby zany hoe eglizy io na firaisana zany. Fa ozy hoe ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady aza. Voasoratra tao amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na de iray akory azy. Alleluia. Nresako anao foana tamin'ny herinandro fa androany dia hoazavaigna aminao hoe ohatrany ahoana moa ny fomba rehetrarehetra nangalaran'olo ny étoile anao. Ny olona anankiray raha vao tonga eto ambonin'ity tany ity dia nampiarahan'Andriamanitra amin'ny antsoina hoe étoile. Zany hoe misy antony zany ny fisianao eto. Tsy tongatonga ho azy ambony tany eto ny olona ray. Tsy tongatonga ho azy eto ambony tany eto ianao. Fa ny olona anankiray matoa mi-exista dia egal misy programan'Andriamanitra tiany ho tanterahana eto ambony tany. Amen. Io anefa misy foana le antsoina hoe guerre d'étoile. Misy ady zany. Zay mahatonga misy zaza saripetry be mamany tamin'ny teraka azy. Ao moa ny ankizy sasany nariana ray aman-dreny tamin'ny voateraka. Ao nefa misy intelo nalagna fa tsy afaka. Ao ndray ny sasany kambana izy tagnaty kibo tao. Dia le anankiray kambana taminazy maty fa izy ny velony. Ao ndray ny sasany tamin'ny teraka anazy ny ray aman-dreny no maty papa, maty mama. Tamin'izy voateraka, guerre d'étoile. Misy zavatra zany amin'ny zaza io. Ary matetika agnatin'izy regny raha vao tsy mba mahazo fahalalana salamizao, tsy mahazo fampianarana, dia simbasimba ho azy le zaza. Potika ny avenirany. Ny antsoina hoe étoile nazavaiko ihany tamin'ny farany teo, fa mbola hazavaiko ihany androany hoe raha dika zany hoe étoile zany dia hoe kintana. Raha zavaigna amin'ny baiboly fianarana dia hoe brillance. Zavatra mamirapiratra, famirapiratana. Éclat. Fahazavana tsy hazavaigna. Aminao zany misy brillance, misy éclat. Amen. Éclat de la vie. Dia azo ilazagna ny étoile ihany koa dia lumière, fahazavana. Manazava, lumière. Ianao io zany représenté par une lumière. Zany hoe zavatra afaka manazava sady efa mazava. Laza hoe amen. Entina ilazagna ihany koa ny étoile, entina ilazagna fahalebiazana. Vao mijery anao zany ny olona anankiray raha vao manana le solomaso ara-panahy afaka mamaky. Dia tonga dia mahita izy hoe misy fahalebiazana amin'ity vehivavy ity. Misy fahalebiazana amin'ity lehilahy ity. Vao jerena sahala amin'izao zany no tonga dia fantatry. Ny étoile zany dia entina ilazana fahalebiazana. Entina ilazagna ihany koa voninahitra. Izy io azo ilazagna gradin'olo araiky. Agny amin'ny militaire zao misy hoe un étoile, deux étoiles, trois étoiles. Général anankiray dia représenté par son étoile.
ny hôtel maventy ihany koa dia io no afantaragna azy. Hôtel 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Entina ilazagna grade sy voninahitra ihany koa ny étoile. Ilazagna angezana hôtel. Ao amin'ny tontolon'ny sport ihany koa. Ny mpanao sport dia mahay tsara fa raha vao maillot na ekipa anankiray zay misy étoile maromaro dia midika zany fa efa nahazo champion du monde imbetsaka le ekipa. Ohatra zao ny Français ho zany tamin'ny farany igny anankiroa izy raha tsy diso sa. Satria efa 2 fois izy champion du monde tamin'ny resaka foot. Ny an'ny brésiliana ny tegna betsaka. Maro be ny Brésil. Raha vao mijery maillot Brésil ianao misy étoile maro be amin'ny maillot-nazy. Regny zany midika fa efa nandresy ary nibata champion du monde imbetsaka lay ekipa pirenena. Tainy tompony ianao. Misy ihany koa ny chef cuisinier étoilé. Ny mpahandro amina hôtel raiky sy efa tegna efa grave be. Matetika regny no fidina firenena ho lasa mpahandro na président de la république. Chef de cuisinier étoilé. Zany hoe mahay be izy raha resaka nahandro zany. Efa manana ny talentany manokana mampiavaka azy dans le monde. Misy zany zay zavatra zay. Ary regny chef de cuisine étoilé regny tsy miasa fahatany amina n'importe quel hôtel. Fa amina hôtel maventy izy no miasa. Donc zany raha vao miresaka tsika étoile dia milaza zavatra ngeza be zany ny étoile. Ka isika zay namboarin'Andriamanitra dia misy an'io zavatra io agnatintsika ao. Misy étoile zany aminao io. Engane mba hamirapiratra le izy manomboka androany. Dia be da be nefa ny amin'ny étoile na olo na vehivavy io na lehilahy ny simban'olo. Zany hoe anao zany olo tokony hanagna chance amina asa, hanagna chance amina tokantrano, tokony hanagna chance amina vadiagna. Teo fotsiny ianao vao ilikiliky. Teraka taminao lehilahy anankiray dia niala. Teraka taminao izy dia lasa. Zany hoe nangalatra n'le zavatra taminao fotsiny izy dia lasa. Fa tsy nijanona ho vadinao. Dia ndana remarkeo ny afantaranao fa nangalarin'olo ny étoilenao, anao mety miiva fa zay olo niaraka taminao nety lasa. Zany hoe nisy zavatra taminao tao zany sotominy zareo. Fa androany io averintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra anao, aza malahelo. Fa matoa nisy ty fotoanandroany ty, fotoana andeha hamerenan'ny tompo zavatra goavana amin'ny fiainanao. Tsy maheno amenna n'olona resy lahatra za. Alleluia. Zay le izy ravagna. Ka ny ankamaroany nahafahan'olo nangalatra étoile dia satria tsy matazona secret mpiainana le olona. Tsy matazona secret mpiainana. Ny ankamaroana vehivavy moa koatra vao miaraka amina tovolahy raiky dia fa tsisy raha tsy koragniny amin'ny viavy io, tsisy raha tsy koragniny amin'ny lehilahy io. Za izy magnano toy izy ka fa anjaina hoany iegny no angalaran'olo ny étoile anao igny. Tsy matazona secret. Oza aveko kely ara baiboly, izovy moa karazan'olo tsy natazona secret io. Vakio ny tantaran'ny Samson. Fa natorony any Dalila ny secret mpiainany. Olo efa fantatra fa hamono zao. Nangtany azy Dalila. Akaiza moa sa Samson izy koa hamono anao ke dia akaiza mahafaty anao malaky. Dia nanaovany sangisangy ndraiky. Olo efa hamono ke mbola nisangisanginy. Beda be zany ny olona misangisangy fahafatesana. Or nefa amin'ny alalan'igny no napotehany devoly ny fiainanao. Fa androany ianao averina amin'ny laoniny zay rehetra nangalaran'ny Satana. Alleluia. Amen. Tsy azo angalarina nefa revagna ny étoile. Indrindra fa raha vao tsy fantatra ny momba le étoile. Sonareo izy. Neny Jesosy Kristy zao hitany magy. Fa tsy azonjareo nangalarina. Satria tsy hainjareo iny daholo le zavatra voasoratra makasika an'le étoile. Araka le boky nivakitsika teo hoe ny masonao izy nahita. Na dia fony tsy mbola ary fady aza. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Fony tsy mbola nisy na dia iray akory azy. Zany hoe agnatin'ny étoile anao izy zany misy raha efa voasoratra. Hoe amin'ny taona karan'izao anao anangana entreprise. Amin'ny taona karan'izao anao vita mariage. Amin'ny taona karan'izao anao andeha andafy. Amin'ny tany karan'izao anao azo vola be. Amin'ny fotoana salam'izao anao vita mega église. Amin'ny fotoana karan'izao anao avita zavatra ohatran'ity ohatran'ireny. Fa ny ankamaroantsika tsy mba discret. Tsy discrète. Fa vao misy raha hely dia fiainana anazy zany dia fa ampelatagnan'olo daholo. Etra mironjarikon-jare alainy sary.
Dia piblieny tsara masomena miaraka amin'angivy. Efa regnin'olo magnerana an'izao tontolo zao. Tompony itahinao. Tompony hanafaka anao amin'izany androany. Alleluia. Zay ilay izy ravagna. Tsy azo angalarina nefa ny toalina tsy fantatry. Dia raha ianao nefa tia mitantara, dia resy-potsiny. Zany ane navoan'ny Joseph. I Joseph nampafantarin'Andriamanitra n'ilay zavatra voasoratra tamin'ny alalana nofy, dia nitantarainy ny rahalahy ndraiky. Dia nanomboka teo ny guerre-ny Joseph. I Joseph iny zany raha ny tegna maro n'olo tsy tokony raha hijaly aby izy dia tonga tamin'ilay destiné. Fa izy bôngabônga loatra. Azonareo zany bôngabônga zany. Be tatasika. Be resaka. Tia mitantara. Balaoasy. Vao hividy kodo réponse dia asanao aiza mba tsara. Vita fo amma sa matela fo amma. Kodo izy dia vidiny io. Tele baolay re maro mba mamango. Tsisy olo tsy mafantatra fiainany. Dia ohatran'izany mihitsy ny problème ny Joseph. Le izy efa programme n'Andriamanitra tamin'ny Joseph fa nitantarain'olo dia lasa victime izy. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ho zah ianao hoe raha tsy fantatra zany ny information makasika ny étoile anao dia tsy azo angalarina le izy. Ya, raha tsy fantatra. Or nefa be da be amintsika reo voateraka ingivavy avy tambany volontagniny nampandro anao voalohany. Ary misy fianakaviana ohatran'izany mihitsy. Teraka zafike, tsy maintsy za mampandro ananjy nefa izy amin'ny pomasy be avy ny tanety lavany voimena. Azonao? Ireny fombafomba hoe rehefa atao didipotra ony zaza dia tsy maintsy tontognany avy ambany volo agny magnatrika akeo dia tantazana amina lamba ambany akeo raha. Dia tsy maintsy izy mitondra an'igny raha igny mody. Tamin'igny nangalarana an'le toalina an'le zaza. Azonao? Dia mody kenakenaigna amina fombafomba. Zay mahatonga nanazava ndray mandeha fa ny famosaviana rehetra dia miafina anatina fombafomba. Ny afahana mamosavy anao zany dia amina fombafomba. Satria tsy maintsy atao moko igny. Jereo moa rehefa misy faty moa, misy fahazaran'olo mihitsy rehefa misy maty andorana zavatra zay an-tokotany. Dia mandika ake daholo olo jiaby. Mandika amin'ny afo mirehetra embokafo igny. Dia mandika, mba hainao moa dikany embokafo igny. Ho fatotsy ho ela koa. Aloha tsy volagny. Aloha tsy ataoko hoe anao moa fo fagnazavany raha. Ireny fombafomba hoe tsy maintsy mitano ohatra olo efa andeha ho faty alevina dia aiza daholo zafiny. Dia saigny mitazona amin'ny serikekeo. Agnaraka tsy ho elany dikan'izigny. Ary amin'igny le mitazona igny misy rempenakaviana mitazona angiran-draza mitokatoka izy agnaty fony agny. Regny le mitagna regny mandeha le mitagna regny, regny le mitagna. Tegna marina volaniko anao zany. Zanakatsika sy mba saigny mibidabida faty fa re mbola tsy ho faty amin'ny taogno ty. Ya. Anao zany dia adalain-jareo hoe alaka tsodrano. Tsodrano nino koa olo matina tuberculose ka tsodrano nino azonao aminazy. Tsodrano nino azonao amina faty. Fa mandinia. Tenena amin'ny akaikinao, mandinia ranona. Fombafomba. Maheno na tsara ve anao? Ya. Tsy azo angalarina ny étoile tsy fantatry. Raha tsy fantany ny information makasika ny étoile anao, tsy azo nangalarina. Fa be da be amintsika zany nanokatra varavarana. Nandeha tagny amina pomasy. Ary mba fadio za akanjo andeha ataon'ny zanakanao, mba tokony anao ihany no nividy anazy. Fa misy olo ane tonga dia volontaire mihitsy. Ale za hividy akanjo ny zanakanao. Mba hainao ndesin'ny tezy akanjo igny. Igny nefa be nataon'ny zanakanao. Ndesin'ny fasairana. Voninahitra n'Andriamanitra. Akanjon-jaza jiaby sy vavavanga. Ohatra hoe verinao fa fitahina le izy nefa famosaviana. Mandinia ihany madama. Tainy tompony tsika rehetrarehetra. Za eto tsy magnody mosavy sao dia misy mandray vila. Tsy magnody mosavy tompoko fa magnazava ny sainao mba hitandriny ianao manomboka androany. Na io olo ampidirinao an-dragnonao io, misy amin'olo ampidirina an-dragno, izy ndraiky mivolontaire mamody varavara. Aza kegna fodifodin'olo tamiagnanao. Raha vao izy tady namitsambotra varavara, mipitraha Roma aloha antegna fo, tragno koa akato. Za fo mamody izy to. Izy regny misy acte prophétique tsy manjary, aidiny miaraka amin'igny koa zany ny fiainanao. Azonao? Ny varavarana tragno tegna ihany manokatra sy magnidy azy.
Fazavela kitikitina vahiny. Da naremarke fa misy vahiny nao an-tragno ao, ifoazany mandraigna andeha anao sy varavarana fo. Azonao? Mba melo ihany ianao a. Izy manokatra igny zany sokafinao ny satana zany ny fiainanao. Sokafina amina aretigny, sokafinao amina fisaram-panambadiana, maro be raha tokotokavin-jareo. Fa tapatsika amin'ny anaran'ny Jesosy zany androany. Za hoe tapaka. Samy mamerina hoe tapaka. Alleluia. Vignitry ne satana amin'ity fotoanandroany ity. Fa tsy afaka manao ninina tsony izy. Baibay izy manomboka androany. Tsy maheno rakorakolona mandresa. Ary efa eto ny anjely amin'izao fotoana izao hanapaka ny fatorana rehetra. Eto ny olitra amin'izao fotoana izao hamany fatorana rehetra. Alleluia. Afaka daholo hatraminareo avelany eo, afaka nareo. Atsika jiaby eto an-tragno ato, afaka sika. Usa hoe afaka. Amen. Amen. Namidiny Samson tamin'ny Dalila ny information ny étoile. Namidiny Samson. Dia rehefa tsara fa taiza moa ny angan'io information io, nisy anjely niseho tamin'ny mamany. Nisy anjely niseho tamin'ny mamany Samson hoe anao iteraka zazalahy anao. Samson natao agnaran'izy io. Izy io dia tsoka sinkareza ny lohany. Izy io dia zaza tsy mihinagna divay. Izy io tsy mihinagna gadremaka. Ohatran'izao zaza io karan'izao tany amin'ny mamany. Tsisy tolo natoron'ny mamany an'igny na iza. Tazomin'ny mamany ho sekreny. Ankoatran'ny Samson rehefa teraka, no mba nitantaran'ny mamany anao Samson zaza sahala amin'izao anao. Ny zavatra sekre momba anao, ity, ity. Tsisy olona fantatra an'igny tantanàgna teo. Dia rehefa anao amin'izay Samson tonga dia zaza niavaka be tamina zavatra jiaby, intelligence, force, zay raha jiaby nataony nety daholo. Fa taizany nararaka anazy, resaka sexe. Teneno amin'ny akaikinao, io sexe io hoe problème be i raha io. Tahiny Jesosy anenao. Tahin'Andriamanitra ianao. Ka mianara riavana mba magnafana ny fiainanao. Ianarana zany mba avony. Ka tsy agnambola an-tegna tsy atorolo. Sasany zany ohatran'ny fierté misy azaka ndraiky mba manamanana hely 10 mety sy valo tapitrisa zay. Fatarain'olo ndraiky koa raha io. Magnino izy ka mba kajigna anaty poketra akao. Tero aminahy tao koa tsy vakajinao. Tahiny tompony. Zake mila moyelong hoe. Ya. Misy olo zany tsy mba mavita magnafana ny fiainany. Fa tantareny an'olo daholo raha jiaby. Teneno kely amin'ny akaikinao moa sady mamiteny français kely na hoe l'erreur de Samson hoe c'est l'erreur de révéler sa vie. Zay. Zay ny problème ny Samson. Ny-révéleny tamin'olo fiainana anazy. Sasany zany tsisy nangotany. Zaho anareo ka avy Brickaville. Tsisy nangotany aby. Idadane fogna avy Mananzary. Anao mafata Mananzary a. Tsisy nangotany anareo. Fa tsika zany bonga loatra tsika. Lasa hitan'olo problème. Tainy Jesosy ianao. Mora be zany mandravanao rehefa fantatr'olo sekrenao. Mora be. Mahatonga ny regny hoe niravain'olo, nangalarin'olo, nataon'olo an'izao regny, nisy information nifuite tao. Nisy information. Nisy nafantatra zany hoe nalaka vola tamin'ny banky ianao voatsela. Nisy nafantatra fa vao nalafo jirofo anao. Nisy nafantatra fa vao nahazo marsena venty be anao ary nateriny tandragnonao tao le vola. Fa raha anao tsy presaka amin'iza tsy manana problème amin'izany mihitsy ianao. Za zao tsy afaka andeha afantatra mihitsy hoe zova aminareo reo mitondra vola. Matoa za zay mahafantatra olo mitondra vola eto nisy ny bisibisiky tamina kamaradinao na iza. Asazonareo zany zaviteneno zany. Ka mba melo ihany aza be tratra. Mba mianatra magnafody vava io. Efa natoroko teto ndray mandeha ny vavany eo za tsy natao hitenenana fogna fa misy fotoana koa izy io natao mba hanginana. Natao mba hafody. Tsy mampanginona dia tsy tian'le olona akaikinao teneno izy hoe ferme ta bouche hoe. Ya. Mety mavesatra hoe teneno izy sady mba tamotamo azy izy mety mavesatra hoe le izy. Fa mba tsy ho agnadinonao anazy hoe dia atoroko anao le izy.
Amen. Ozy izy le mpampianatra anay zay ndray andro hoe la curiosité ozy izy est un vilain défaut. La curiosité est un vilain défaut. Zany hoe regny olo tia mamantatra regny zany, regny matetiky izy regny mpamosavy. Ya, tia magnontany nama firy taogna anao? Nama karakory? Ino zegny raha agnaty poketrinao ke? Anay magnanananananana. Curiosité. Io no miteraka fampotehana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Na voaozogna ny ama, procréer. Tiany tsirigna hatramin'ny babany mibolaka agnaty sambra. Ya hoe, nananakory ry i baba. Aozy. Hatramin'ny olo agnaty sambra, olo agnaty sambra anazy zany manana droit mibolaka. Zao vôlo tsara nibolaka tagnaty sambra anazy. Raha tsy atao bongbongagna olo fô. Fa i ama ndraiky mitsiriky olo agnaty sambra anazy. Tagnaty lainy ane i Abrahama nitsiriny. Ino gnaniny papa tiky sa? Aozy ga. Olo agnaty sambra ny kisa. Jesosy anao. Ndanange remarque fa misy olona zao asainao malaka sary hoe iko mba alevo sary za fa atapitry jerevandolo répertoire anao ko. Non, c'est un vilain défaut. La curiosité. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Nievitra zany Samson narevagna fa tegna tia anazy Dalila. Aza velan'ny olona rehetra hiditra amin'ny fiainanao. Tenenao an'izany olo mariny ianao, aza vela olo jiaby hoe. Matetika atsika rehefa miara-mivavaka dia fa mitantara fiainana. Iza nagniraka anao tantara olo fiainananao. Misy olona nge na miara-mivavaka sara amin'izao espion satria regny noho ny anao zao manomboka mivavaka akato dia mody mandeha akato koa izy. Andefa ino diany akato andeha agnaramaso anao. Anare possible niaraka tamin'ny fiangonana hafa taloha. Vao regniny anao nandeha ty dia fa ty koa izy. Mamelo ihany ianao mitantara fiainanao. Ato tsy fitantaragna fiainana. Raha hitantara fiainanao anao tantarao amin'i Jesosy. Tantarao amin'i Jesosy. Satria problème atsika veritsika fa rehefa miaraka fiangonana raiky dia hoe samby niova fo. Misy mpamosavy akeo ya, dia fa toroko anao izy zany. Za mahatonga ana miteny foagna hoe rehefa mandeha ty, poketranao zambela ambony seza akeo. Dia verinao niova fomba ny olo avy afara re. Mialatsiny amin'ile olo avy afara. Ya, sasany very raha amin'io. Nisy devoly amin'ny ziona. Tsy amin'ny ziona misy devoly fa na dindery ana. Azonala izy. Fantana poketrina mahindra mandisina nitsanga. Entre parenthèse zany fa zatao raha mavignitsy. Tsy mba tonga saina ve ianao fa misy zavatra niova bengy tamin'ny fiainanao tato ato e. Mitodika aminao manokana za eto. Ndray ianao tafiteny mihitsy hoe pasteur, je vis pas ma vie. Tsy miaigna an'le tegna fiainako za. Nisy fotoagna anao mety manahita fitita amin'ny mpiara-monina, mety manahita fitita amin'ny toeram-piasana, fa tato ato anao lasa karaha voahiliky. Sasany tazana affectation disciplinaire. Sasany tegna tsy mamazo varapatagna amin'ny toeram-piasana mihitsy, nisy nanimba ny étoilenao. Nefa anao taloha tsy mila nantsovigna olo tonga dia niakatra. Fa tato ato karaha nidinidigny. Inona ny antony? Nisy namosavy. Fa androany famosaviana io, mipoka ambony vilagny be namosavian-jareo anao. Oza hoe mipoka amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Naiza amin'izao fotoana izao misy sarinao afenipenin'olona quelque part agny. Mirehetra miaraka amin'izay olona mikajy azy. Oza hoe mirehetra. Mandevona ny fanany famosaviana amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tainy tompony ianao e. Tainy Jesosy ianao. Misy zavatra matetika tegna tsy mampahazo aignanao mihitsy. Tsy taky ny fahombiazanao teo aloha tsony ny fiainanao amin'izao. Taloha anao karaha nambinimbinimbola zany. Ary tegna regninao mihitsy hoe stable anao. Fa tato ato ohatrany mihidy zany. Fa manomboka androany misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Maheno anampy ianao e. Misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Oka isokatra. Zay rehetra nihidy rehetra sokapa. Misy zavatra isokatra ho anao amin'ity herinandro ty. Alleluia. Alleluia.
Tain tupo ianao e. Amen. I Herôda riavagna dia nanontany magy mihitsy hoe efa hatramin'ny oviana ozy nahitanareo an'le kintana. Nanontany ihany. Hatramin'ny oviana. Dia nagnazava moa le magy. Satria ndieritreritry izy zany hoe ino zany nahitany olo rehetra raha zany. Matoa zare nahitany teo izy mety efa elaela izy ino rehetra. Zay natonga ny zaza roa taona rehetra novonoany Herôda tamin'ny fotoana io. Satria nagnazava le magy efa roa taona angarangidiny ozy. Nahitana an'le kintana. Ary ny kintan'i Jesosy io mirehitra andro antoandro. Kintana zany tokony any roa alina vao hita. Fa nen'i Jesosy vao amin'ny valo mandraigna fa mirehitra. Ary mamirapiratra. Sahala amin'eninao koa zay feny famirapiratany. Alleluia. Alleluia. Tonga dia nivonony Herôda daholo ny zaza roa taona rehetra tao an-tanàna. Fa Jesosy moa nentin'i Josefa nandositra taty Afrika. Andeha tany Ezipta. Zany ne mahatonga antsika Afrikanina lasa misy fifoazam-panangeza be io e. Satria nisy dia nitongotry Jesosy taty Afrika taty. Alleluia. Ary hatramin'ny zona firesaka misy dia tongotry Jesosy. Amen. Amen. Ao amin'ny bokin'Andriamanitra riavagna ny voarakitra ny mombamomba ny étoile anao. Ao amin'ny bokin'Andriamanitra. Josefa zao nampahitan'Andriamanitra ny mombamomba anazy. Le zavatra voarakitra tao anaty bokin'Andriamanitra no hitan'ny Josefa. Hoe nahita masoandro izy, nahita volana izy, nahita kintana 12 izy, niondroka teo amin'ny kintan'i Josefa. Zay le sekren'Andriamanitra. Nireveleny Josefa tamin'olo, dia lasa tratrana problème Josefa. Io riavagna natonga Zakaria. Zakaria zany papany John mpanao batisy. I Zakaria dia nataon'Andriamanitra moana. So dia ibongabonga dia natao moana. Efa teraka mihitsy John vao niteny Zakaria. Satria possible zany Zakaria io mpitantara amin'olona. Ao ve angianjina rehefa avy eo misy zavatra ho tantaraiky kely angianjina. Zavatra kely varavetika fotsy eo mampatalidaly kely anareo any ary eo avy eo. Maromay saosao kafe eo mo. Kevitry ny amin'ny efatry ny amin'ny mantalo eny. Avy ny atsaha. Ozy Zakaria. Rehefa miakatra avy ny atsaha eny dia andala anareo any. Misy parakty eo raka olo e. Dia niaraka teo eo nataon'Andriamanitra mona Zakaria. So dia irevele an'le étoile-ny John. Satria nisy secret koa nitenen'le anjely taminazy hoe Zakaria, zao zavatra hitranga e. Agnaran'ny zazy io tao hoe John. Agnaran'ny vingesaka ataon'nge Zakaria koa e. Dia aozy Andriamanitra hoe reglena mihitsy momba ny raka ty fa mahery loha loatra. Tonga dia moa Zakaria. Enzana ny zavatra nazo anazy a. Ataon'Andriamanitra moa izy. So dia hitantara ny historan'i John satria secret le izy. Maria ihany koa dia ny anjely nampafantatra azy. Fa neny Maria tsy nilazalazainy tamin'izy na tamin'izy. Misy zany riavagna le antsoina hoe calendrier divine ao anatin'ny étoile anao ao. Misy an'izany ao. Misy calendrier divine amintsika rehetrarehetra reo. Ao anatin'ny étoile anao ao. Ao no nasian'Andriamanitra ny calendrier io. Dia rehefa teraka ianao, dia eo no manomboka miasa io planin'Andriamanitra io. Aminao le teraka. Eo le izy manomboka tanteraka le izy. Dia izay natonga anany teny, io taona naterahantsika io io date de naissance io. Raha teraka le premier anao, misy dikany teraka le premier, symbole de Dieu. Azonao, olona omban'Andriamanitra zany olona teraka, tsy hoe tsy ombany akory raha vao 3 na 4 fa mba hazavazavaiko tsotsotra fotsiny le. Raha anao teraka le premier zany dia symbole de Dieu. Zany hoe zavatra unique, mitondra zavatra unique ianao, tsisy mpanagna. Amen. Ile antsoina hoe natao hoe iray tsy misy faharoa. Ao amin'ny John 10:30 John 10:30 dia ozy Andriamanitra hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Jesosy ny teny an'izay. Izaho sy ny ray ozy dia iray ihany. Ary ao amin'ny Efesianina 4:5 Efesianina 4:5 dia ozy ny Baiboly hoe iray ny tompo, iray ny finoana ary iray ny batisa. Chiffre 1. Iny tompony ianao. Dia ny faharoa mirepresente maolona. Ny resaka aranofo, ny olona faharoa, ny olona mitondra ny chiffre 2 zany a, manana intelligence tsy hainao zavazavaigna zay, mahiratrira-tsaigna. Fa
presque mibantoeragna amin'ny olona teraka amin'ny daty lehibe io ny amin'ny resaka maha-olombelona anazy ny tegna hita mibagna be. Ny chiffre 3 ndray dia fahafenona. Feno zany. Misy ifandraisany amina lasa, ankehitriny, ho avy, feno. Matakatra be zay ny olona mitondra le chiffre 3. Ohatrany manamanana révélation zay izy tamin'ny passé, amin'ny actuel, sy ny avenirany. Ohatrany manamanana an'izay izy. Io zany le antsoina hoe les 3 dimensions du temps. Manana an'izay zany ny olona teraka amin'ity. Zany hoe totalité. Mitondra koa io ny chiffre ny trinité, hoe ray, zanaka, fanamasina. Tsara be zany le izy. Tsisy ratsy akory ha. Matoa namboarin'Andriamanitra eto samy tsara daholo, fa samy amin'ny fahatsarany. Ny chiffre 4, io le antsonjareo ihany koa hoe cosmos. Cosmos. Avy amin'io no engaly le 4 points cardinaux. Misy hevitra tsara be koa zany ny chiffre 4. Dia ny chiffre 5, io le antsoina hoe quantité indéterminée. Quantité indéterminée. Zany hoe tsy manam-pataperany. Dia rehefa tsara ny an'i Jesosy rehefa amokolo tsongo dimy arivo dia tamin'ny alalan'ny mofo 10. Azonareo? Fa i mofo 10 igny tonga dia tsy takatra ny saina. Matetika zany ny olo mitondra n'ity chiffre 5 ity, ohatrany sasahirana zay fô io dia mpagnarivo veta. Tsy alankatsankatsany. Tsy mba very hevitra zany io. Ohatrany mahita hevitra fô, mahita fika fô. Fa iny tompony ianao. Dia rehefa tsara fa Elisabeta niafagna tao an-trano 5 volana rehefa bevokan'i John. Chiffre 5 zay. Agnaty Baiboly dolo zay. Dia rehefa tsara amin'ny chiffre 5 io nagnome fagnoarana Jesosy ny amin'ny virgine 10 adala, 10 endry. Misy koa agnaty Baiboly makasika an'le talenta 10. Sasany ozy megna 2, 1, 10, talenta 10. Quantité indéterminée. Ny chiffre 6 tegna hoe olona mihitsy. Tamin'ny andro fahaenina Andriamanitra nagnamboatra antsika olombelona. Azonao? 6e jour. Teo Andriamanitra nagnamboatra olona. Ny anjely namangy an'i Marie tamin'ny volana fahaenina. Namangy an'i Elisabeta amin'izy teraka an'i John mpanao batisa tamin'ny volana fahaenina. Mba entina ilazagna ny réalité divine. Zay zany le chiffre 6. Azafady. Mba entina ilazagna ny maha-olombelona. Fa ny chiffre 7 no entina ilazagna ny réalité divine. Fatanterahana. Io zany le antsoina amin'ny teny frantsay hoe perfection. Raha anao zany manana ny chiffre 7 io, dia ohatran'izay zany ny zavatra magnaraka anao ao, tahiny tompony ianao. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia dia miverina 950 ny chiffre 7. 950. Mba tsara ihany mba fantarantsika an'izany. Mba entina ilazagna oza teo ny réalité divine. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia izy le milaza an'le hoe ny fiangonana 7 ao Asie, chiffre 7. Ny fahavalo ndray ny chiffre 8 dia midika hoe olona miavaka na vahagna maro. Izinao? Chiffre 8. Estera zao candidat fahavalo, candidate fahavalo. Satria rehefa nagnano misy ny mpanjaka, i Estera no candidate fahavalo. I Davida mpanjaka dia zanaky Jese fahavalo. Fahavalon-jaza. Davida mpanjaka. Atsika ve zany? Dia jerevy koa rehefa andeha hamonjy olo tao Sodoma sy Gomora Andriamanitra dia izoviny navahany. I Noa valo mianaka. Nagnino tsy mba i Noa 7 mianaka na 9 mianaka, fa i Noa valo mianaka. Zany hoe i chiffre 8 io zany matetiky avahan'Andriamanitra fô. Tompony tahinao. Atorotoroko anao amin'ny ankapobeny le izy. Dia ny chiffre 9 dia entina ilazagna olo tia mandray andraikitra. Contribution. Tia mandray andraikitra izy, tia magnampy olo, tia izy matetika zany leader, presque leader daholo ny olo teraka tamin'ity 999 ty. Dia ny 10 moa zany mandeha agny dia atambaro foagna ndraiky vakio. Ohatranao zany teraka 10 dia 1 plus 0 égale 11 égale. Fa ny 12 kosa misy heviny anankiray. Raha vanao zany tonga amin'le 12 io, raha ny Baiboly no jerevanao, dia presque olo voafidy manokana. Possible mihitsy ianao lasa président fokotany, chef carreau,
pastera, tsy haiko rehetrarehetra e. Ia, 12 mpaminany. Jereo tsara fa rehefa nifidy mpianatra Andriamanitra Jesosy Kristy dia hoe ny mpianatra 12 mirahalahy. Atsika zany le 12 apôtres. Misy heviny maventy be zany le chiffre 12. Afaka mbola maro be le izy fa ny tegna makamo ana magnazava an'izy ity fotsiny a, matetika ny mpanao mazy mampiasa an'io koa. Zao, mpanompo sambo zany mampiasa an'io koa. Dia raha vao idirana lalina be le izy dia sao dia misy mieritreritra hoe pasteur zany na magnano akory, magnano andry. Tompony itahinao. Tainy Jesosy ianao. Tainy tompo manokana ho zahinao hoe. Alleluia. Ka eo amin'ny date de naissance-nao zany manomboka ho zany ny adinao. Eo ny kombanao. A partir n'ireny zavatra nitantareko anao teo regny. Eo le izy manomboka. Ka raha eo zany ianao tsy manana ny herin'Andriamanitra, dia matetika anao victime foana. Raha eo anao tsy ampy fahalalana, matetika anao victime foana. Fa magnaraka moa tsika mbola hagnano seminaire anankiray mihitsy makasika ny chiffre io fô. Dia ho fantanao amin'izay zany manomboka zao vao magnonofy ianao androany le chiffre 3, chiffre 4 dia fa azoazonao hoe zao dikan'izany, zao dikan'izany, zao dikan'izany. Tainy Jesosy enenao. Amen. Eo zany le izy. Zay zany no fangalaran'ny olona étoile eo amin'ny date de naissance. Na io zany vonoin'olo, na io ampiasain'olo, na io manipulen'olo. Misy olo ange nianatra be fa manipulen'olo fogna. Asainy magnano asa, lasa fitaovana fotsiny izy, asainy manao an'ry. Nefa izy olo mahay be. Fa lasa irakiraka. Posta 10 izy le fitenenana. Fa ny tompo amerina amin'ny laon'ny fiainanao manomboka androany. Alléluia. Possible koa irevaka amin'ny alalana mauvaise foi. Sy na iny safidy olo tokony ho vady. Beda be mahavery étoilen'olo nanambady olo tsy tokony ho vadiny. Mampalahelo be le toe-tsaigna gasy matetiky. Fa agnaty lohana gasy dia nambady vazaha. Tsy ahoana, na nitiday, na banga, na manakory. Rehefa vazaha dia fa izy. Na vazaha mahintiny kofa tsy miteny gasy fa mety amin'jare mbany volonjare. Za ndray mandeha zay hoa. Nisy olo nagnano location taminay tamin'izany. Andeha hitsaina vazaha hony. Tonga hony vazaha ananjy. Za to zany mba ndetretra ny vazaha zany. Vazaha mare. Zaha ko vitako agogna na ina be zay raha. Izy moa za vazana reky. Izy koa tahily tompo dolo na ry manambady vazaha jiaby. Fa zao ny zavatra mataovy agnaty saigninao. Tsy ampelatagnan'olo ny fiainanao. Fa ampelatagnan'Andriamanitra. Avy regny vakina le verset teo fa ozy hoe ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola arifady aza. Voasoratra ao amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Alleluia. Tainy tompo ianao. Raha anao koa zany manana namagna olo tsy dia milamy, dia simba miaraka amin'igny ny étoilenao. Anao manimba fiainana zaza maro, ny kamarady olo mifoka rongony. Amin'ny andro kehifa mifoka rongony dolo na lehilahy na viavy. Tsara nahita nefa tsika olo nifokany zika le nilamina zany. Ko tsy lefaka, mangalatra, mamono olona. Tsara mba nisy olo midoroka rongony ke le, ingao lasa président république ony Jamaika kany. Fa matetika mampalahelo daholo olo kofa navatsy ramby izy io. Io tsy magnoanina agnarabe zany, matetika ankaboneo, marindriny fasagna, amina toerana. Zany fogna finanana an'io. Efa karakaran'izay zany le fagnahy magnaraka ananjy. Tainy Jesosy enenao. Ary androany hanafaka anao Andriamanitra. Oza hoe hagnafaka anao Jesosy. Raha ianao zany dia manova menina mafy. Amen. Raha anao zany tambola kely avy nanaovan'olo fombafomba ny fiterahanao. Nandroran'olo. Misy olo ny voateraka zany dia andorana ambajina keo e. Gopo. Ia. Igny zavatra igny tompoko fangalarana étoile. Misy zaza voateraka dia tazomin-jare milohany akeo. Izy tsy pasteur, tsy mpagnano délivrance. Tangalamena hony izy. Dia apetraka milohany zaza akeo tagnany. Nangalarany tamin'igny ny étoilen'ny zaza. Tompony anomenao fanafahana. Ireny fomba regny hoe mila mandro amin'ny rano karan'izany hono ny zaza idy amin'izay afaka vinta. Mila magnano zany hono ny fomba ho zateo. Ny famosaviana rehetra dia miafina anatin'ny fomba. Io lentsika matetika kofa bonane ohatra mihinagna boisson dia agnariagna hely. Idikan'igny ampifandraisana amin'olo maty fiainagnanao. Ampifandraisana amin'olo maty.
Fomba. Tompony hitantsika rehetrarehetra. Tsy mba tianao ilamina ve fiainanao e? Atsaharo ny fombafomba. Magnara fomba n'Andriamanitra. Satria zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia. Alleluia. Raha anao za teo, tamin'ny mbola kely, avy nanaovana fombafomba, tamin'ny faterahanao, nandroran'olo tamin'ny andriny, sy ny sisy, dia tadio fa nisy nanimba zay le toalanao. Misy zaza revana, tsy azo ampandrono, raha tsy misy olo tonga vambany volo. Aza mbola mpandropandrona re zafika. Aza mbola mpandropandrona re zaza if, dia sy za tonga akany e. Dia miandry ake daholo ny olo jiaby, nefa zanakanao naterakanao zao, adesan'olo avany fa maro mitety agny ndraiky mampandroana an'izay. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Tainy Jesosy ianao. Misy zaza tsy azo alagna randragna ananjy. Raha tsy aminogna akoho hono. Aminanare akoho zazy. Alohan'ny agnara randragna mamono akoho. Fombafomba. Ino mo dikiny aminogna akoho? Misy rana latsadra. Igny rana latsaka igny nividianana le fiainan'le zaza. Dia lasa ny devoly zany fiainan'ny zaza io. Dia zaza igny vakeo lasa karaha akoho. Le tegna zavatra napetraka Andriamanitra tamin'le boky nafindra amin'olon-trafo. Zany rehefa mahatonga zaza hitanao ohatrany tamin'ny mbola kely karamba nanjarinjary zany. Avy eo nedina ditra. Ndana ray marika eo fa ny zaza maditra velona rehetra nisy fombafomba hafa natao tambadiky tao. Fa androany ho foanatsika amin'ny anaran'i Jesosy zany fomba zany. Alleluia. Amen. Amen. Zay izy avagna. Ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa niza nampiasa fitaovana agny amin'ny tontolo ara-panahy agny, nentina nanimbagnanao. Dorako amin'ny afon'ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Alleluia. Tainy tompo ianao. Ny monde spirituel tompoko, de monde de représentation. Zay ny monde spirituel. Monde de représentation. Possible zany sarinao keo alain'olo. Nisyn'olo agnampasana. Possible sarinao apetaka anjare amina papoety. Dia komandin-jareo amizay itiavan-jareo anazy, i papoety igny. Votribony amin'ny kibony aketo i papoety igny, dia marary kibo le olona. Toboriny amin'ny andilany ato, dia marary lamosiny. Toboriny, lasa komandin'olo amin'ny raha tsy manjary le fiainan'le olona. Satria ny monde spirituel, de monde de représentation. Ka possible zany misy fitaovana nalain'olona, mety akanjonao io, mety sarinao io, mety possible tsirinaina, lasan'olo agny. Mety diantongotsy, mety vola. Anao raha me vola olona, ivavaho aloha igny vola igny. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe, niza hitady empreinte digitale ko amin'ity vola ty, tsy mahita izy, ary tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Zay efa magnomeja vola. Zany ane mahatonga ny olona mpandraraha matetika tsy mandray espèce. Satria efa maro loatra ny expérience hitany. Misy ny vola izy avy an-tragnon'olo agny efa namosaviny. Dia zay tokantragno mandray an'igny tratrana fahasahiranana. Possible misy radara koa miaraka amin'ny vola igny. Ka zay olo magnahody mpandrava sy namany mahita an'igny vola igny. Tainy tompony ianao. Zany ny antony tsy nandraisan'ny Elisa ny vola avy tamin'ny namana boka. Satria vola avy namosaviny. Ka misy vola mandehandeha eraky ny lalagna igny, vola avy namosavin'olo. Ka mba tandremo ihany ianao ny amin'ny vola resiny sy ny amin'ny vola nomena olona. Tain'Andriamanitra ny ianao. Afaka simbain'olo fiainagnanao a partir ny vola nomenao olo sy ny vola nyresin'ny tagnanao. Zany mahatonga na mampagniraka antsika fa mitondra an'ireny fitaovana be da be regny. Raha mpivarotra ho anao mba mampiasara ny voasiny. Misy fotoagna zany mampagniraka antsika mampiasa sira. Afafazo amin'ny toerana ivarotanao regny. Vao mijoro ake fotsiny fanaratsy tonga dia tsy mahavita ninninina. Satria misy fiarovana ny tokantranonao. Misy fiarovana ny fivarotanao. Misy fiarovana ny asa ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amara-parangatsika anazy. Rehefa nisy fotoagna ianao nagnonofo nisy nangorona, nohatra hoe nisy nangarona poketranao. Possible atsika reo zany nisy nangarona poketra agnatin'ny nofo ndraiky hoe lasan'olo ny volany tagnaty poketra. Nofo le izy. Fa tamin'ny fotoana igny nisy nangalatra ny étoile ny arabolanao. Zay dikany. Dia aza magneky mihitsy raha nangnofo nangarogn'olo posy na nysotomin'olo poketra fa ratsy be. Ny étoile n'le arabola izy nisy nalaky igny. Dia rehefa taitra amin'ny torimaso tegna manaova délivrance farak'izay babany. Ary azo atao tsara manao auto-délivrance. Rehefa manana an'i Jesosy ianao, misy hery, misy fahefanao anatinao ao.
Rehefa manana Jesosy Kristy ianao, ozy ny Baiboly hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Izao ozy ny famantarana manaraka zay rehetra mino. Raha mino ianao afaka mandroaka devoly. Ny devoly mpangalatra etoile ato anatiko ato, didiako hiala amin'izao fotoana izao. Tsy mahazo mangalatra ny etoile rabolako ianao Satana. Ohatra koa ianao magnonofo very kiraro, misy dikany ratsy koa izy regny. Raha magnonofo tortue moa za dia esprit de ralentissement, tian'olo bloqué. Jerevanao amizay fidiram-bolanao karaha bloqué zany. Raha ambiby tsy mety lafo, olona milaza agnome vola tsy mety nagnome vola, nisy nangalatra ny etoile ny arabolanao. Fa androany averina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Averina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Averina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia amin'izao misy olo ratsy fagnahy be. Ratsy fagnahy be, magnano fagnafody. Misy an'iregny fagnafody tsy manjary ataon'jareo albadiry regny. Raha voanao zany tsy tian'le fivavahagna ataon'jareo dia agnanovan'jareo an'iregny anao. Fa androany ninona agnaran'ny fagnafody nataon'olona taminao, nataon'olona tamin'ny taranakao, foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny asany. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny asany. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy ny asany. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Miantso ny afo ny lanitra amin'izao fotoana izao. Mandevona ny fanahy ny famisaviny. Mandevona ny fanahy ratsy ny misaviny olanao. Mandevona n'ireo karazana fanahy mpangalatra etoile amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misy olona lasa adala mihitsy vokatra regny, magnary simbo. Misy olona anankiray zay zao nampahery Kristy fotoana. Io faites attention, fa raha anao namisaviny olo tamina resaka fanatitra ihany koa ny reglenan'igny. Possible misy olona nagnano fagnafody nampahola zanakanao, nampahola fianakavianao, namonon'jareo ondry io quelque part tany. Dia ndalina mba manaova calcul, ohatriny vidina ondry raiky amin'izao, dia mba manaova fanatitra karan'igny koa anao amin'ny fiangonana zay ivavahanao. Tsy voatery amin'ny zona eto. Satria misy le hoe balance spirituelle. Mila équilibré ny balance. Tokony ianao raha mavesabesatra kokoa. Amin'izay ny anazy mipitika. Fa be da be ny olo ohatra hoe miady tany amin'olo izy. Io olo miady tany aminazy io magnahody. Dia mandeha magnatitra vola be agny amina mpomasy. Izy nefa mandeha am-piangona, vola 500 alatsiny am-piangona. Dia mietetry ny Jesosy nay manafaka ny raha manahirana. Jerevo tsara. Fa zava-panany resahana eto. Zava-panany resahana eto. Mitaky fahatakarany. Magnino moa izy mafoy ravitra maventy be amin'ny mpomasy agny. Andena ny ravagna tokantragnonao. Jerevanao vadinao tato tsisy ty ody. Izy miravagna igny miretraka. Anao nefa Jesosy ty fanatitra ity. Jerevana isa fanatitra ity nanzy 5 000. Ranomasonao fa vidina 5 000. Fa managna mapatakarany. Matetika zay rehefa mampianatra ty combat spirituel ty dia lazain'ny olo fa tia vola. Paster manko tia vola. Eny, kajiry volanao hitanao ananjy. Ary koa tsy voatery vola. Tsy voatery vola io. Fa anao mba mandinia kely hoe ity problème ko ty moa nenga vitaizy. Io nge fantanao ihany nengan'izy io. Fa atsika matetika tsy mafoy. Misy olona raha vao professeur, raha vao docteur, afoizany vola be. Kare, ataovy zegny raha mampahivagna zanako fa foiko anao ty, amen anao ty. Na. Fa tonga amina pasteur izy, amen pasteur. Pasteur, zay po razony pasteur. Bokina fogna zay tovy zany mibiky boa. Nazorondamanao raiky igny. Da iny tomponao. Aza vignitra amin'izay dia. Ifampianarana ty tsisy olo siblegny manokana fa natao atonga saignatsika jiaby. Natao atonga. Tagnaty Baiboly tao fa nisy kombana zanak'Israely niady tamina Amalekita. Reo Amalekita reo, rehefa niady zareo, nivonony Amalekita daholo lamatony zanakan-jareo. Talang'olon-jaza nitapan-jareo mbozony. Dia natao ambonina fisoky. Mbonina fanambanambato regny lohan-jaza ny boriboringana ty. Rekitra amin'izay niady tagny, resy daholo zanak'Israely, resy. Inona namparesy zanak'Israely? Tezitra Andriamanitra. Ny fahavalonareo izy Andriamanitra, mafoy raha maventy be, qualité be karan'regny natao tagny. Anareo ato hoe, Alléluia, amen, Alléluia, Alléluia, hira, Alléluia. Satria zany hoe rehefa nihira fiderana ny zanak'Israely, dia mantany mandady Jeriko. Zany foana beversembo hainy.
Zay rehefa anao amizay izy mifady anina ka, mandeha tendrombohitra ka, magnino na teto amoron-dranomasina sekosekoko. Tsy mba mafantatra magnano fanatitra. Tsy mba mafantatra. Zay rehefa ny fomba nentin'Andriamanitra namonjena zao tontolo zao fa fanatitra. Nomeno izy ny zanany lahy tokany. Alleluia. Ka i problème anao io réglé amina fanatitra. Zany nampanasako anao androany. Anao za tadio ny date de naissance nao. Dia mba manaova fanatitra mifagnaraka amin'igny date de naissance. Ya. Sasany zao teraka le premier derrière zato derrière zato. Tsy magnino koa fa zay ny fatakarana anao. Tsara problème. Sambola ny fatakarana. Mba itia tany na mafy aloha tsika ho an'Andriamanitra. Alleluia. Kainy tompo ianao e. Kainy Jesosy ianao. Mialohan'ny naterahany Samson revana dia efa nisy secret nambaran'Andriamanitra momba ny étoileny. Tsy nahazo etezana ny volony sy ny sisa. Ka anao koa aza babe resaky. Misy zavatra revana tsy voatery tantaraigna amin'olo-kafa fa tazomo ho anao rery. Avy ireny volagna amin'ny akaikinao aza be resaka. Amen. Andao tsika mamaky tenin'Andriamanitra farany amin'ny Genesis 48. Genesis 48, 8-9. Genesis 48, 8-9. Mbola afaka mamaky verset ve tsika? Ya, Genesis 48, 8-9. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Manao hoe, ary rehefa hitan'ny Israely ny zanaky Josefa, dia hoy izy, iza moa ireo? Enjana zany, zafiny zao fa tonga dia nisy raha hitany taitra tampoka zany, hoe, iza reto? Ary hoy Josefa tamin'ny reny, zanako reto, izay nomen'Andriamanitra taty Egypte. Ary hoy izy, masina ianao, ento eto amiko izy, dia ho tsofoko rano. Tsy maintsy mila natao délivrance zany zanaky Josefa riavana. Ary efa panao zany masony. Atao délivrance. Teto dia hitan'ny Jakoba fa nisy nanimba ny étoile reto zaza reto. Eno tsara. Nisy nanimba ny étoile reto zaza. Satria ny rafozan'i Josefa dia mpanompo sampy. Mpanompo sampy. Dia tsy maintsy nitsofona rano le zaza satria nisy ny manipule ny étoile le zaza. Dia tsy efa ny rafozan'i Josefa. Nisy nanimba ny étoile le zaza reo. I Egypte moa kiravana raha ny tantara ny resahany. Egypte dia voalaza fa berceau de l'occultisme. Ao zany grave be ao. L'Egypte c'est le berceau de l'occultisme. Feno mpimasy, feno mpanandro ao. Zareo tamin'ny andro Mosesy fa nisy occultiste maro be nantsony Farao ifanina tamin'ny Mosesy. Zareo amin'ny Genesis 48:16. Fa tsy maintsy nafindra reo zaza reo, natao tamin'ny anaran'ny Jakoba. Fa tsy natao tamin'ny anaran'ny Josefa. Mba tsy hananany sampy fahefana tamin'ile zaza intsony. Teto zany ravana dia nisy famille anankiroa. Enoy tsara. Nisy famille anankiroa. Famille maternelle sy famille paternelle. Zany avy tamin'ny côté-ny mama sy côté-ny papa. Ny tany amin'ny côté maternelle dia nanompo sampy. Teto anefa Josefa niteraka andreo zaza reo sady tsy nisy papany tagny tsisy mamany. Efa ry Farao sy namany foana zany tao. Azonao? Donc zany olo mpanompo sampy daholo. Betabe amintsika reo zao ohatra hoe magnara-bady. Mamanao mety efa tsy teo tsony, satria maman'ny Josefa tsy hitany, papan'ny Josefa tsy hitany, fa ery rafozany foana ny teo. Dia fantatra mazava tsara nefa fa ny rafozan'ny Josefa mpimoasy be. Nipetraka tamin'ny tanàna antsoina hoe berceau de l'occultisme. Ka tao anefa Josefa niteraka zaza reo. Sady tsy nisy mama, tsy nisy papa. Fa ny rafozany no nanana fahefana feno tamin'ireo zaza reo. Possible zany efa nampandrony raha isan-karazany reo. Efa natao tentina hely, nataovana vakana tsy ilain-doza. Mety efa nindosiny tamina tromba mihitsy zaza reo. Satria tsy nanana fahefana Josefa. Rafozana foana ny tao. Izay ny antony tsy nanekeny Jakoba an'ireo zaza reo ho zanaky Josefa. Fa tsy maintsy nafindra satria ny rafozan'i Josefa mpimoasy be. Mazava aminao ve le verset biblique? Ya. Afaka atao koa ny mangalatra étoile n'olo araiky amin'ny alalan'ny fagnomezana agnarana. Faites attention amin'ireny agnarana metsika zanakatsika regny. Manimba hoavina zaza. Zaho misy agnaran'izay promotionnel zay ilago agnarany, ilago.
Angaran mamangain, mamanlago. Dia mba mijery dictionnaire zay zany jisika andro akiwy. Ino avy taiza mo ilago eo. Kaya rehefa tenga naontaniana angarana namiana erneke volagnana azy. Afaka angalaran'olo ani koa zany ny fagnomezana angarana. I Petera zao de novaigna ny angarany. Didimo angarany taloha. De novaigna hoe Boanerges. Dika le hoe Boanerges de hoe zanabaraka. Fils de tonneur. Zay nataony Jesosy angarany ya. Satria izy taloha zany i flexible. Arorogno mandrorogno ampiakarigny makatra. Azonao? De novany tsy maintsy novany Jesosy hoe manomboka androano izy ny anaranao de i Petera. Nomeny anarana hoe Boanerges na hoe zanabaraka. Fils de tonnerre. Mandiana marindriny ananjy kay ko tipohaka. Azonareo le izy? Ya, agnaty Baiboly dolo misy an'izany i Sarai novaigna hoe Sara. Azonao? Abrahama novana hoe Abrahama na hoe rainy maro. Satria amin'ny alalan'igny agnarana igny possible zay tsy nampiteraka anazy satria agnarany Abrahama. E novan'Andriamanitra agnarana anao manomboka anao tsy Abrahama fa Abrahama na hoe rainy maro. C'est pour cela que niteraka maro. Tainy tompony ianao. Io agnaranao io zany de possible manimba ny étoilenao. Mba efa nidininao ve ny agnaranao. Tato tamitsika tato misy zanako anankiray zay novako agnarana nataoko hoe Winners. Mbola keo izy. Ao ve Winners? Igny izy tahitompo baloka lalao Winners. Ipandresy. Satria nagnotaniako agnarany zao zao agnaranao. Ao zao voatsika malaky. Izy ka miantso ananja de zay mo zay raha misy olo miaraba anao de atoronanjy hoe zovy agnaranao Winners aoe. Fa misy ny agnarany zany ka tsika iquiliky agnarany iquiliky. Qu'est-ce que signifie quiliky madame? Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Uvao agnarana. De na tamin'ny bevokany Tsekosiamy madame zay zovy. Ataoko itavandraigna agnarany zazy. Alany mamanjare tamin'izany. Ya, sangisangiko fogna ako re tavandray eo za. Safiky magnani kibo madame tavandray. Ya, mbo fanimpanoko mo ko ro zany. Mandrapaniterahany avy takeo, naming agnarana le tegna izy amizay. Tainy Jesosy ianao. Tainy tompo za ianao io agnaranao za possible manimba ny étoilenao. Ny étoile ry avagna dia mampazava ny tegnany ary afaka mampazava ny hafa koa. Fa ny afantaranao zany fa nisy nangalatsy na nanimba ny étoilenao, tsy regninao tsony ny impact ny izy amin'ny fiainanao. Satria ny étoile sady mazava ny tegnany no afaka magnazava zay magnodidina anazy eo izy. Mba izovy zao n'olo mba samy mijoro vavolombelona fa faliny amin'ny fisinao amin'ny quartier misy anao. Fiainan-jovy mefa nasinao soa. Izovy n'olo mba favinampianao ka niteny mihitsy hoe tegna nagnampy za madamo. Matonao zay afaka magnampy olo, mirehitra ny étoilenao, magnazava ny hafa. Satria zay le tenen'i Jesosy hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Amen. 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 Ny étoile maty ry avagna de miseho amin'ny endrika fanilikiliany. Nialanao daholo namanao jiaby. Ny client mpividentagna aminao tsy mividy tsony. Tsy mety mahita vady. Misy étoile nanimba anao agny zay. Nisy olona nanimba ny étoile anao tagny zay. Ka za eto de mijoro. Satria nantson'Andriamanitra hampianatra anao n'ity lesona ty, tsy maintsy mandresy anao manomboka androany. Ozy na hoe tsy maintsy mandresy anao. Tsy nekeny tompo za hampianatra n'ity raha tsy hanafaka anao izy. Matoa zany zarany zany lesona zany androany. Raiso ny fanafana. Raiso ny fanafana. Raiso ny fanafana. Amin'ny anarana Jesosy Kristy. Alleluia. Afaka ianao e. Oza hoe afaka ianao. Amen na sa tsy amen. Nisy tantara nampalahelo karan'izao ndray andro. Misy fianakaviana zay miaigna amina fombafomba. Zay moa ko le volagniko takeo hoe ny famosaviana ho za de miafina agnatina fombafomba. Efa maragna ny lesona za io. Nandena nangatabiavo zany ny famia de nagnateranjare akoho. Fa zay mihitsy zany ny fomba. Naterana akoho. De ny tantinina ny madama io taraiky tambany volo. Asa tasoneragna, asa viteza. De tratry nambotay azy. Vita ny sintaka, vita ny fangatambiavo zay vao tonga tantininy.
Dia iny raha mba nangatany tantiny io, i akoho io. Ya. Tsy zay le hoe akoho vavy, takalo akoho lahy. Misy olo zany magnano fombafomba amin'ireny. Dia i akoho io nangahoany tantiny. Ndesiny tantiny tambany volony. Efa deliverance taty afara vao nafantarana an'io. Ndesiny tantiny tambany volo le akoho. Dia iny zavatra misy, isaky mangatody akoho io, atodiny akoho io voalohany tonga dia alainy tantiny vakiny amboariny omelette hoaniny. Angatody akoho io, isaky mangatody voalohany. Dia iny zavatra misy, i viavy io amizay, le zanaky ravavany tary, asaky foa bevoka, afa-jaja fo. Afa-jaja fo. Koa mandiny amin'ny alalan'ny akoho. Zay avy tagny aminao. Zay le volaniko hoe ny monde spirituel de représenté amin'ny alalana fitaovana. Zareo izy amin'ny alalana présentation. Igny akoho igny zany no présenté anazy tagny tontolo ara-panahy akoho vavy. De rehefa nagnatony izy natao délivrance de ho za mantsy anazy misy raha migodagna anao za. Zavatra hitako aketo za akoho. Fa tsy fantako ino moa ny fandraisana akoho amin'ny anao tsy miteraka. De akoho za mangatody de misy malaky. Zany mitsy le sary hitako. Akoho za mangatody de misy malaky atodiny mamaky de mina. Mamaky de mina. Ozy. Marigny zegny ozy. Za ozy taminangaho anahy ozy, nisy tantiniko zay ozy izy. Tara izy tamile sintaka. De nizavatra mba nangahono tsy vola, tsy ino, fa akoho. Ikarakôry ozy pasteur ozy akoho hitanao, atramy couleur-ny akoho iny nangahono daholy. De nikonfirmeko taminazy ohatrany zao, natao délivrance izy, amitsika miteny zao amizay izy miteraka soamantsara. Satria tapaka le izy. Ka tsy fantako ino le zavatra tsy netinety tamin'ny fiainanao elabe zay. Manomboka androany afaka ianao. Za hoe anafaka anao Jesosy. Anafaka ny ankonanao Jesosy. Mitsangana moramora anao mitoerana misy anao. Asanato ambony tananao de mangatafa anafana androany. Teneno hoe afao za Jesosy io. Afao atompo. Sitano hoe za tompo. Afao amty asany maizina ty hoe za. Avereno amiko ny etoalako e. Ary manomboka mivavah oka manomboka iverina ny etoalako. Iverina irehetra amizay ny etoalako. Samimba mivavaka amin'ny fony manontolo. Mba samy mivavaka ary lasena babia. Aza manginy anao fa mamivavah. Tenena hoe Jesosy io. Avereno aminazy zavatra nangalarany Satana tao amin'ny fiainako. Avereno aminao hoe ny anjara voatendriko. Avereno aminao hoe ny etoalako. Asanaton'ny fianao mivavahinao. Mivavahinao. Mivavahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Avereno hoe Jesosy mila ny herinao hoe za androany. Oka hoe androany fotoana amerenanao amin'ny lohan'ny fiainako. Androany nandraisako ny anjarako. Oh, hallelujah. Rababababamamandalabosa. Rekekekebebebebe sondolobobo. Nareo zay manaraka ny direkta mivavah. Aza mangina fa mivavah. Hoanao zay manaraka ny direkta. Teneno mitsy Jesosy avereno ato amiko ato ny etoalako. Oka manomboka irehetra hoe ny etoalako. Irehetra ny etoalako. Tsy azo ny devoly angalarina. Bekendelebosa karamamamamamama. Prabosendolobo rekebebebe sekedekebaba. Sanato ambony tsara ny tananao. Mivavah amin'ny folo rehetra ianao. Aza menatra ianao androany fa mba mivavah tompoko. Niangavy ianao mba hivavaka. Antsoy Jesosy. Antsoy ny herin'ny fanamasiny. Amerina amin'ny lohan'ny etoalanao. Antsoy ny osit'Andriamanitra. Amerina amin'ny lohan'ny etoalanao. Samy miresaka Jesosy ny an'ireo vady amanjanako e. Amin'ny ankonako. Zay rehetra momba anahy rehetra. Nangalariny devoly didiko averina. Ny amin'ny etoalana rabolako. Didiko averina. Ny etoalana ny fahasalamako. Didiko averina hoe. Ny etoalana. Zay natonga anao lasa ohatrany tsy matadidy zavatra. Angatao mba hiverina aminao zany. Androany Andriamanitra anao restauration. Oh, fanamasinao. Eto aty amin'ny joro eto mifona ho an'ny fiangonana Ziona Firaisana. Mifona ho an'ny tsiraray avy. Mifona ho an'ny ralasena vavy. Jesosy azavela hiala maina eto izy androany. Oka ho hisy zavatra averina amin'ny lôny. Oka mba ho hisy zavatra averina amin'ny lôny. Oka mba ho hisy zavatra averina amin'ny lôny. Miandrandra zavatra ianao androany. Miandrandra zavatra ianao androany. Miandrandra zavatra ianao androany. Oh, tata malalo. Bekede babosena babosa. Tuizo trano babakao, tuizo trano. Oka ho hisy afo hidiny eto androany. Oka ny antsely amin'ny fotoana zao hiasa. Amerina ny etoalina very. Ampirehetra ny etoalina zay maty. Oka ho hisy fagagana. 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 Hidiny eto amin'ny toerana ty. Tuizo trano babakao. Tuizo trano fazamangina. Tuizo trano babaka. Tuizo trano babaka fa miasa eto Andriamanitra androany.
Amin'izao fotoan'izao Andriamanitra hanositra anao. Amin'izao fotoan'izao Andriamanitra hikasika anao amin'ny alalan'ny hery. Hery. Raisiny hery. Amerina amin'ny laon'ny étoile vert. Samia mivavaka maketaeta ny herin'Andriamanitra hikasika anao. Vavavy daholo. Aoka anao angetaeta ny herin'Andriamanitra hikasika anao ny andro. Samia mivavaka. Aza mitsahatra anao mivavaka amin'izao fotoan'izao. Papa, rais. Artigo verna. Ne parla verna. Res mir. Verna blona ny étoile anao amin'izao fotoan'izao. Verna blona. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Res ny fiverenana amin'ny lona. Res restauration divine. Res amin'izao fotoan'izao ny hery. Res just i fiverena amin'ny lona. Res just avy amin'ny fanamasy. Res samy mandray daholo. Res ny fiverenana amin'ny lona. Res restauration divine. Res amerina anao amin'ny lona. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mandray. Hery ny fanamasy. Amerina anao amin'ny lona. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mandray. Amin'ny anaran'i Jesosy. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Hery ny fanamasy. Amerina anao amin'ny lona. Aoka mbola angetaeta hatrany anao amin'izao fotoan'izao. Angetaeta hatrany anao. Fa hikasika anao ny herin'Andriamanitra androany. Amerina amin'ny lona ny zavatra rehetra nankalariny devoly tamin'ny fiainanao. Res any amin'izao fotoan'izao. Tsika rehetrarehetra ato an-trano samy mandray. Tsika rehetra any amin'ny velany samy mandray. Res amin'izao fotoan'izao ny hery. Res ny herin'Andriamanitra. Amerina anao amin'ny lona. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Res amin'ny anaran'i Jesosy. Res ny herin'Andriamanitra. Res ny herin'ny fanamasy. Mamerina amin'ny lona ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Res.
Anda tamlanjan tananom softonsa. Paikas kanodir na demands. Resom nyanaran Jesus. Resom nyanaran Jesus. Wara baba 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 baba. Yay. Yay. Resio. Lidranya from softonsa. Manterno. Mandrapan van Sakrin. Reisnya. Mayam zero van Aratsro. Sen na paurin de bulul fena no. Anduan tup manapa kano. Anduan Jesus mamirnam lon fena no. Reis. Reis in Farafan. Manum kaman reis sabat enam softonso. Pagabunsaran tanano. Reis. Manin sa telwa. We share my bike kahit nam fena no. We share my bike. Amne nara Jesus. Rai. Roll. Etriaf. Mantevno ande fanare. Reis. Manum kami sabatam kaskan natki bunawan. Ani natki buan mi sabatam mamai. Mafana. Manasitan. Mamernam lon. Saya dapat nanggalan telepon tu tiba Averna. Sota tupo. Sota panamasan. Wavernam non fan mesa pasaban. Harus dapat sapan oela, bet sapan otsun. Avernam no. Avern, fenam babak, Avern. Dapat na voluan, Avern. Reis. Sabi man rai. Doktor so Etriaf. Rest there. Estamos de bula, perna. Rest. Vaca la bolsa. Rest. Sabi man rai. Rest. Hey. Ai la voce che dei voce. Sota tumpo. Sota fanamas. Sota tatamali. Wita no fandri vot sare no manum kamas na doan. Wit sabat snya no ela pe manum kayena no. Manum kay sulaya som zeno. Ulafam zere samit no. Salamat saran batano. Raisuniers. Afano restore tantera. Ciao tupo. Idirana. Vale. Hallelujah.
Nasanao hiditra ao anaty fanginana vetivety. Fa maro amintsika eto no itenenany tompo zavatra. Te hiteny aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aza matahotra fa velao Andriamanitra hikasika anao. Ny rano Jesosy mandrakotra n'ity fotoana androany ity. Tsy misy devoly afaka mivezivezy eto amin'izao fotoana izao. Voaka ny ositra hikasika anao. Enoy Andriamanitra fa hibitsika moramora aminao izy. Ao anaty fanginana. Saotra Tompo. Saotra Tompo. Varavao zany izay maraka tokoa nomeny Jesosy ire. Fazavany tsara izay nomeny Jesosy ire. Mamanaraka ny tenantsika hoe sady raisany tananao le fanatitsy, raisany tananao eno amasininy fanamasiny amin'ny doktor Tunga Vade cinju quilai vavati Tavy ambony tsara le fanatitra fa hivavaka. Ho an'izay manaraka ny direct afaka manao ianao, afaka alefanao M-vola, Airtel Money le izy. Afaka ihany koa alefa MoneyGram ho an'izay any ampitan-dranomasina. Tiako mba samby hiaraka amin'izao fahasoavana izao tsika androany. Dia manomboanao manonona moramora ao am-ponao ny date de naissance-nao. Dia sady tenene miverina amin'ny laoniny izay nangalariny devoly, ary tsy azo ny devoly angalarina intsony. Tonoany moramora ny date de naissance-nao amin'ny alalan'ny fanomisanao fanatitra, aza vela isy aheno fa teneny moramora fotsiny. Miverina amin'ny laoniny, miverina amin'ny laoniny, mbô hiaraka merina, miverina amin'ny laoniny. Ary anaovako fanatitra, miverina amin'ny laoniny, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety tonga dia mandroso tsika avy any aoriana, tsika avy tany zany tonga dia mandroso fa ny fidiranao eto mihitsy ny tegna zava-dehibe. Amin'ny tontolon'ny fahitana zao mahita misy osotra miandry anao eto anoloana eto. Misy zavatra mila hitsahanao fotsiny eto aloha eto dia mandray zavatra ianao mody avy eo. Tonga dia mandroso avy any avelany rehetrarehetra
tanterao le fanatitranao. Dia ataovy am-pifaliana sady mivavahatra any ianao mandra-pahatongavanao eto anatanteranao azy. Reako hafa tsy anao de sosio fibonina ritra ny masana sy ny fiainatsika ino efa retina izao tontolo iza de mahita Vefanitagana Wasambate Manana sai tumpuni Sambate Tesu Yankine wakachana Ampiani fichabana Idu kwanda Misy nahitampamonjena misy nahitampamonjena afa-tsy tamina nanaiky anao tsy mba niterena nuterena itona itananao maherina tsotra namba itantana aizako mandesy zotra milalamarina voasambate mananao zay tompony hery sambatra Jesu miankine wankatsana ambe etko tare Samatika nao kosa saho sanimbo etaetako itikara zenye amiso tsila mode tena manjari alanga atulukana teso mitega anatiko ulubo fiti nosa asuno itavandrengi marie atulukana teso mitega marie amnahe samanokana chamekiyaba tinifanu puko sitsmaoba witani sautuntulo chamekiyaba sitsmaoba tiada kwano senge acesose Samatika nao kosa saho sanimbo etaetaku inyane kunefa taminandro nichuta sikletikara zenye amisotila mode zenga machari alanga tulukana teso zenga angatiko uluvo fiti nosa agno itavandrengi marie tulukana teso itenga marie amnahe samanokana jane iyapa
Latini fanompoka tsy maova Hitany zao tontolo jamais tsy maova Zava-panao saigny sosy Agale kopakopa tana Tsy ranomaso nampagnindray hagneka toko Batoko Ampientigny za Po Natonga ny fatsakany lanitra Tumbo fogna nisan'olo miditra Isan'andro zay ny mampanoko toloko anao tenso tegna anatiko Olo voafidinao za Azonao hitamandraigny marigny toloko anao tenso ny tegna marigny Aminay Sa manokana jamais iova Latiny fanompoko tsy maova Hitany zao tontolo jamais iova tsy maova Zava-panao saigny Accessosy Eza daholo mipandresy Ao iara-tsanga latsika jiaby Anoko mila sitanigny Anoko tianao anjary arô Anoko mila wafahagny Akaiza tsara be Ezatsika Kara misy tsy mihetsiketsika tsara Eza tagnan'le olo amy Jesosy Asy vorakoragna Anoko mila étoile anao Anoko tianao mpandeso aza Anoko tiande andagnitry Amy Jesosy Akaiza tsara be Azamena, chamorro, Azamena. Tan.
Anoko tiano sitsaninge. Anoko tiara manjaro asa. Anse. Amjo. Smatem tonti kom de sose. Esa, para! Let's get up! Esa, letara! Smatam saya, Smatam tonti, namaru rahani panese, smatam tonti, nabusku sayang kita masuk, smatam tonti, sehar mahal mandatra se, smatam tonti. Smatam tonti. Videra menunggu ketotane. Bisa kaca bisa. Iya tami utkutie. Iya tami diranga. Iya tami utkutie. Iya tami diranga. Manesam tongti. Asik pura-puranya. Amen. Sabi mamberna we vita. Niatu kuleta vita. Problema vita. Out of my vita. Amen. Tia zaza. Sana fudi sasa Isko bolot sparizan dari mga tunganari from Ravaville. Enad. Tininom na kakinawa, para na chun yatwe. Hallelujah. Sodat ska jab na tatamfara niya, nran disolse niya, nran kutafyan ng ano. Utay na naman sa mandak seno. Ariwi siyang butayas na fidjuro babunbel ng bakso. Amnin na jesosi, sikareta ramanawe. Ilazana, isikareta fanisam panitersosera unde anata direkal mbavaka, am sumawa sowa, manumkam ni sigural. Amen. Armi burzan sampang intersosera rapitswa, wano simbavaka natip darang san, tito bayarakam na itom ni sumasowa, if ano albavak sikatarit. Tayin tuptawalaria, dia asa dingo rapit sumaray nam dimsasan rande buts kayo ito. Tinanong nagkakino, asa dingo rapit sumaray na we. Amen. Misi revelasyon na kre, usare ko no rapit sumaray na wansi afa katung ito ha. Bamesamba ang atata lifto na ito no. Fatoka tuwa no say. Tinanong nagkakino, sanwe, manara katsikan faswaban. Be blessed. Tayo na deman tatawultop ko. Des Unifrays in Madagascar.
manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolimadinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 9 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora na ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolimadinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolimadinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 9 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolimadinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao daram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolimadinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 9 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolimadinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolimadinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 9 ora maraina,
fitombavaka koisany amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Amboly Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika fa soavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana. Ziona firaisana. Ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Amboly Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina. Fitombavaka koisany amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Amboly Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana. Ziona firaisana. Ziona firaisana.